voalohany amin'ny Fiaimada ety amin'ny tany malalaka misy Michel ety Amboda anisan'ny mandray anjara mavitrika ao anatin'izany Fiaimada izany sy ny Manda Aisa ary tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany onasa izany mihitsy no eto amin'izao fotoana izao ramatoa Bakoly Razakanavalona isaorana ny fanetreteny resaka vomaraina amin'ny mpanao gazety fa ny ahafantarana an'ity onasa ity dia ny onasa mivarotra ny hazan-dranomasina izay izy no ilaza ny tena mampiavaka an'izany hazan-dranomasina amidiny izany miarabanao ramatoa tompona andraikitra inona ny tena heverinao mampiavaka an'ity varotra tenareo ety amin'ny Fiaimada andian'ny fahinana miarahaba antsika rehetrarehetra dia miarahaba ny fijery fandarana amin'izao fotoana koa ny Fiaimada zany mandray anjara mavitrika foana ao anatin'ny Fiaimada izay foara ho anay ilay zany dia ho an'ny fifaneraserana ao anelanelan'ny fandraraha sy ny tantsaha sy ny mpanjifa izany dia ny orinasa Manda Aisa izay mivarotra ny hazan-dranomasina eto Madagasikara manome lanja be dia be ny fruits de mer de Madagasikara miaraka amin'ny ministeran'ny jolo dia manome lanja be dia be koa ny Fiaimada izay tena hitanay hoe foara anisan'ny ngeza indrindra mety ao amin'ny firenentsika amin'izao araka ny fanontaniana teo inona no heverinao mampiavaka an'ireo vokatra ireo dia mety ihany koa mahafantatra ny ampany amin'ireo vokatra ranomasina amidy eto reto ny mpianaontsika ny vokatra-dranomasina rehetrarehetra zany dia ataonay daholo na ny trondro, crabe, crevette sy rehetrarehetra miaraka ny teneniko teo hoe manome lanja be dia be ny fruits de mer de Madagasikara izay ho an'ny tsena anatiny fa tsy ho an'ny avy any ivelany ihany dia ireo vokatra izay asehonay ireo dia manara-penitra manaraka ny norme européenne izay midika izay hoe tokony tsy misalasala mihitsy ny mpanjifa zany mihinana an'ireo hazan-dranomasina izay vokarinay ireo dia ny Fiaimada occasion anankiray ahafahanay miserasera cake amin'ny mpanjifanay dia amin'ity Fiaimada ity koa ny hanomezanay totra promotion izy amin'ny teny vazaha zany mandritra 5 andro atao amin'ny Fiaimada amin'ny ankapobeny manahoana ny vidiny zany eto zao mihena firy isan-jato izy par rapport amin'ny fivarotana andavanandro ataonareo mivela ny Fiaimada tsy mametraka isan-jato izay fa miteny fotsy izay promotion zany hoe mora kokoa zany noho ny amin'ny vidiny fahita andavanandro dia ato koa izay miara-miasa ny ministeran'ny pêche izay ngamba misolo-tena ny ministeran'ny pêche amin'ity foire-ty dia miezaka ihany koa zany mampivoatra an'izay hoe misy mpandraraha malagasy ao anatin'ny sehatra ny jony sy ny fanontranana hazan-dranomasina izay manome zavatra tsara be dia be ho an'ny mpihinana. Inona izay endriky ny fiaraha-masina amin'ny ministeran'ny jony zao? Misolo-tena satria ny voankazo ao betsaka ao misy ny vary ao misy ny rehetrarehetra ho an'ny hazan-dranomasina zany dia Manda no misolo-tena ny ministeran'ny jony amin'ity Fiaimada andiny fahinana fomety roarivoariaza dia efa mahazo ivelan'ny Fiaimada moa izany misy ny anona poissonnerie Manda ny siège any Vato dia ny poissonnerie Manda 67 hectares atsimo dia poissonnerie Manda eo Analakely dia zavatra anankiray koa zany asehoanay amin'ity androandroany ity misy vokatra anankiray izay mifandraisana amin'ny fizavatsy ity zao nanaovanay fanandrana déchet nakirary nataonay lafika tambanin'ny tany nambolena anazy dia nanome vokatra dikan'izay tsy ny vokatra-dranomasina zany tsy mijana fa afaka miara-miasa tsara ampangoana izay ho azo dia hoe iasa amin'ny sy misy maromaro izy reto nataonay eso tsy fahita fotoana kely aloha anaovanao antso dia ho an'ny tendan-kanina sy ny mpankafy trondron-dranomasina rehetrarehetra dia tonga avy aty amin'ny Fiaimada misy tandingeza be atao ho an'ny Manda izay efa fantatrareo izay efa niaraka aminareo foana hatramin'izay